mana isan'andro fandaharana tolotry ny fikambanany mpiara-mamaky ny baiboly eto Madagasikara. Amin'ny fifaliany iray rihavana ny onana amintsika eto amin'ny fotoanany mana isan'andro, ary dia misaotra anao manaiky ny fanasana ngiaraka mandinika ny tenin'Andriamanitra isika mba ho tanteraka amintsika ny tenin'ny Tompo hoe tsy ny mofo ihany ny veloman'ny olona fa ny teny rehetra roko ny vavan'Andriamanitra. Bokin'ny Mpitsara no dinintsika toy izay fahitantsika tamin'ny lasa. Mpitsara toko 7 andininy 5:10 ka tamin'ny andininy 5:20 farany. Mpitsara toko 7 andininy 5:10 ka tamin'ny andininy 5:20. Vakintsika amin'ny anaran'ny Tompo izany. Nefa alohan'izany dia mbola hivavaka aloha isika angataka ny fitahin'ny Tompo ho amin'izany tenin'Andriamanitra izay ho vakintsika izany. Hivavaka isika. Amin'ny fanententena ray io no anatrehanay indray ny seza fiandriananao mba hisaotra anao noho ny famindramponao, amelaranao eo anatrehanay indray ny sakafom-panahy. Misaotra anao izay noho izany, ary misaotra noho ny tombotsoa anananay anateranao izany sakafom-panahy izany amin'ny toerana izay misy anay tsirairay avy. Mangataka aminao ary izay ray io mba hitondra aim-panahy sy herim-panahy vaovao anay, hiteninao izay rahanay misakafo amin'izao fotoana izao. Ahatonga anay ay miaina araka ny sitraponao, dia ho voninahitra anaranao ny fiainanay Tompo ny vokatra izany. Amin'ny anaran'i Jesosy malalanay no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Mpitsara toko 7 andininy 5:10 ka tamin'ny andininy 5:20. Vakintsika amin'ny anaran'ny Tompo izany. Ary rehefa reny Gideona ny filazany ny nofy sy ny heviny, dia nivavaka izy. Ary niverina ho any amin'ny tobin'Israely izy ka nanao hoe, mitsangana fa efa natolotra Jehovah eo an-tananareo ny tobin'ny Midianina. Dia nizaray ny 3 toko ny 300 lahy, ary samy nomeny anjomara iray avy ho eny an-tanany, ary siny tsy nisy rano sy fanilo tao anatin'ny siny. Dia hoy izy taminy, mijery ahy ianareo ka manaova araka izay ataoko. Ary indro raha makany amin'ny sisin'ny toby aho, dia izay ataoko ihany mba ataovinareo koa. Raha mitsoka ny anjomara izaho sy izay miaraka amiko, dia mba mitsofa ny anjomara manodidina ny toby rehetra kosa ianareo, ka miantso hoe an Jehovah sy Gideona. Dia nakany amin'ny sisin'ny toby tamin'ny fiandohan'ny fiambenana faharoa Gideona sy ny 100 lahy izay teo aminy. Raha vao nalatsaka ny fiambenana, dia nitsoka ny anjany avoan'ny Efraima rehetra ka nanao hoe, midina isakana ny Midianina ka vonjeo ny rano eo alohany hatrany Betibara sy Jordanina. Dia nivory ny lehilahy rehetra amin'ny Efraima ka namonjy ny rano hatrany Betibara sy Jordanina. Ary nisambotra ny andrina 2 lahy amin'ny Midianina izy, dia Oreba sy Zeba. Ary Oreba no vonoiny teo ambonin'ny ty vatinampiny Oreba, ary Zeba no vonoiny teo amin'ny famiazam-boloboky Zeba. Dia nanenjika ny Midianina izy, ary ny lohan'ny Oreba sy Zeba dia nentiny tany amin'ny Gideona tany andafin'ny Jordanina. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Mana isan'andro fandaharana tolotry ny fikambanany mpiara-mamaky ny baiboly eto Madagasikara. Mba azaontsika fahamarinana 4 lehibe izay ho tsongaitsika avy amin'izany
tenin'Andriamanitra ny vakitsy teo zany a, de tsara aloha ny afantarantsika ny hoe ahoana moa ny zava-nisy tamin'izay fotoana izay. Nampijalian'ny Midianina nandritra ny taona maro ny zanak'Israely, ary Andriamanitra de niantso any Gideona mba hanafaka ny zanak'Israely amin'izany fotoana izany. Dia hitantsika fa tamin'ny lasa fa namory miaramila izy, ary 300 lahy no any sisa teo ny lony, satria izay rehetra tsy vonona ny ady dia nalefa ny nody. Ary nisy koa fotoana nampisotroana rano ireo miaramila mbola tavela, ka 300 lahy ihany no voafantina hanatrika ny ady amin'ny Midianita zay mazava loatra fa miaramila, araka ny efa hitantsika tamin'ny lasa dia hoe tahaka ny fasika ny amoron-dranomasina ny amaroany. Hitantsika ao amin'ny toko 7 ihany a, ka ny 12 hoe ary ny Midianina sy ny Amalekita ary ny zanaky ny atsinanana rehetra dia nary teny Andohasa tahaka ny valala ny amarony, ary tsy hity isa ny ramevany, tahaka ny fasika ny amoron-dranomasina ny amarony. Zany hoe raha ny miaramila 300 lahy ny Gideona tsisy dikany teo anoloan'ireo miaramila ny Midianina sy ny Amalekita ary ny zanaky ny atsinanana. Rehefa namaky izao teny izao nefisika dia misy fahamarinana 4 lehibe zay ho fampaherezana antsika ny amin'izany, satria fahamarinana hita eo amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny fahamarinana voalohany dia ny hoe ny finoanan'Andriamanitra dia hery enti mandresy ny fahavalo. Ny finoanan'Andriamanitra dia hery enti mandresy ny fahavalo. Nahoana tsika no miteny izany? Gideona ve ho isika hoe natsoin'Andriamanitra hitarika ny Israely izy, efa nomeny famantarana izy fantatsika izany. Zao nefa izy dia mahalala hoe zany eo izy ka tsinitsininy ny kely indrindra Manasehany ny fianakaviany raiko hoe, ary zaho no kely indrindra ihany koa amin'ny fianakaviana. Kanefa zao niresahan'Andriamanitra mivantana izy, satria hitantsika miverimberina manomboka amin'ny 12 ary hoy Jehova, 14 fa hoy Jehova, 15 hoy Jehova taminy, 17 hoy Jehova taminy, 17 hoy Jehova tamin'ny Gideona. Zany hoe Gideona na dia ny kely indrindra tamin'ny fianakaviany azy izy, ary na dia ny fianakaviany aza no kely indrindra tamin'ny fianakaviana teo amin'ny Manase, dia izy no fidian'Andriamanitra ary niresahan'Andriamanitra izy. Ary zany firesahany tamin'Andriamanitra izany dia nanome azy toky nananany finoana hoe tena miresaka amiko ny Andriamanitra, tenin'Andriamanitra io ahany ity e. Dia hitantsika moa fa rehefa misy nanofy ny zanaky ny atsinanana dia niresaka hoe tena Gideona mihitsy ny dikan'izany hevitry ny nofinao zany, nandrean'io Gideona. Dia hoy izy ny 15 hoe ary efa reny Gideona ny filazan'ny nofy sy ny heviny dia nivavaka izy. Eo no profo ny fifandraisan'ny Gideona amin'Andriamanitra. Izy tenenan'Andriamanitra nefa izy koa miresaka amin'Andriamanitra, mivavaka ihany koa izy. Ary izany nahatonga azy teny hoe mitsangana. Nampahery ireo miaramila 300 lahy niaraka taminy izy, efa natolotry Jehova hoe mpialatana antsika ny Midianina, mitsangana andao, Jehova ny miaraka amintsika, asa matahotra isontsika, andao 300 lahy monjany antsika. Marina izany, teneny antsika re zany, marina izany. Saingy izao efa natolotry Jehova hoe mpialatana antsika ireo. Izany no finoany Gideona, satria naresaka tamin'Andriamanitra izy. Fanontaniana mipetraka dia izao, rehefa manana ny tena fikasan'Andriamanitra isika, momba sahay mihetsika ve, sahay manao zavatra ve rehefa voaraintsika ny tenin'Andriamanitra? Dia ho mankotsika indraindray hoe zany tsy mandre mivantana an'Andriamanitra amin'ny teny amiko, tahaka ny tenenany tamin'ny Gideona, ka ahoana ary no fomba fihetsika? Dia manontany anao ary aho, raha miteny ny Tompo tamin'ny alalan'i Jesosy Tompo hoe mankanesa ty amiko fa izano hanome anareo fitsaharana, dia heverinao ve ho anizy zany teny zany? Raha izao no vakiana ao amin'ny soratra masina,
mankanesa ty amiko ianareo rehetra zay miasa fatratra sy mavesatentana fa izano anomenareo fitsarana. Ho anao ve zany teny zany sa tsy ho anao? Satria ny antson'i Jesosy dia antsony hoe ianareo rehetra zay miasa fatratra sy mavesatentana. Rehefa ao anatin'ilay mavesatentana zany ianao dia isan'ny tenenan'i Jesosy ianao zany. Satria tsy milaza hoe mankanesa ty amiko ianao ry Petera na ianao ry Jaona, fa ianareo rehetra zay miasa fatratra sy mavesatentana. Izaho no anomenareo fitsarana. Dia tsy ho anao ve zany teny zany? Ay, ngamba raha tsy mavesatentana ianao, iny dia ngamba tsy hoany angamba ianao. Fa raha vao mahatsiaro mavesatra ianao, mila fitsaharana ianao, dia ho zay mankanisa ty amiko ho anao zany izany teny zany. Ary noho izany asa matahotra raha miteny Jesosy hoe mandehana ianareo ka mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra, fa indro za momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahatamperan'izao tontolo izao, dia hitoriny filazantsara ve ianao? Tsy ho anao ve ny toko izay nomen'ny Tompo hoe indro za momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahatamperan'izao tontolo izao? Ho anao anie zany e, ho anao zany. Ka na dia tsy voatoninao aza ny anaranao, dia azonao ataony manao hoe zao ny teninao Jesosy io, mankanesa ty amiko ianao miasa fatratra sy mavesatentana, ka dia tonga manatona anao ah Jesosy, finoana hoety mandraisy ny fahavalo io. Fa inona ny fahavalo? Be dia be ny fahavalo manodidina antsika, ny fahantrana, ny hevitry ny devoly, ny fitakisatana, be dia be ny fahavalo manodidina antsika. Kanefa hoetitsika mandresy ireny fahavalo ireny ny finoantsika ny tenin'i Jesosy. Raha mino isika fa momba anareo mandrakariva aho Jesosy ambara-pahatonga ny fahatamperan'izao tontolo izao, satria ny finoana an'Andriamanitra, ny finoana ny tenin'Andriamanitra dia hery hoety mandresy ny fahavalo. Fahamarihana faharoa koa nefa izay hitantsika eto dia izao: modely halainy tahaka ny olon'ny finoana. Modely halainy tahaka ny olon'ny finoana. Izy io Gideona io. Gideona naninona? Satria olon'ny finoana izy, nino ny tenin'Andriamanitra izy, matoko ny tenin'Andriamanitra izy, dia nijoro ho modely izy. Zao ny voalazany 7:7. Dia hoy izy tamin'ireo miaramila namany zany: mijere ahy ianareo ka manaova arak'izay ataoko. Manaova arak'izay ataoko. Indro raha makany amin'ny sisiny toby aho, dia izay ataoko ihany no mba ataovinareo koa. Dia tohizantsika, dia nitsoka ny anjomara ireo sady namaky ny siny teny an-tanany, dia mba nitsoka ny anjomara avokoa ny telo toko sady namaky ny sininy, ka niazona ny fanily teny an-tanany ankavia ary ny anjomara teny an-tanany ankavanana mba ho tsofiny, dia niantso hoe Sabry Jehova sy Gideona. Modely alainy tahaka ny olon'ny finoana. Gideona io. Gideona naninona? Satria olon'ny finoana izy, nino ny tenin'Andriamanitra izy, matoko ny tenin'Andriamanitra izy, dia nijoro ho modely izy. Zao ny voalazany 7:7. Dia hoy izy tamin'ireo miaramila namany zany: mijere ahy ianareo ka manaova arak'izay ataoko. Manaova arak'izay ataoko. Indro raha makany amin'ny sisiny toby aho, dia izay ataoko ihany no mba ataovinareo koa. Dia tohizantsika, dia nitsoka ny anjomara ireo sady namaky ny siny teny an-tanany, dia mba nitsoka ny anjomara avokoa ny telo toko sady namaky ny sininy, ka niazona ny fanily teny an-tanany ankavia ary ny anjomara teny an-tanany ankavanana mba ho tsofiny, dia niantso hoe Sabry Jehova sy Gideona. Modely alainy tahaka ny olon'ny finoana. Mijere ahy ka manaova arak'izay ataoko. Paoly apôstôly koa raha nanohatra amin'ny Korintianina 2:12 izy hoe: aoka anahaka ianareo tahaka ny anahafako ho an'i Kristy. Aoka anahaka ianareo, aoka modelinareo aho, fa izaho koa manana modely. Izy amin'ny modeliko Kristy. Ary dia nanafatra izy ho an'i Timoty 2:5 hoe:
aoka ho tonga fianarana ho an'ny mino ianao, aoka ho tonga fianarana ho an'ny mino ianao. Eto ary ava dia mipetraka ny fanontaniana amin'ny maha kristiana moa modely alainy tahaka ve aho, alainy eo tokantrano tahaka ve ny fitondrantenako, azo alainy tahaka ve ny fitondrantenako. Fa raha ohatra ka olony finoana aho, raha mino an' Jesosy marina aho, dia ho tahaka ny Paoly hoe mba hanahaka an' Jesosy koa. Ary rehefa manahaka an' Jesosy ianao dia ho modely alainy olona tahaka ihany koa. Ahoana nefa moa zany hoe makatahaka an' Jesosy zany? Jesosy dia izao ny teniny, ny haniko dia ny manao sitraponina raiky izay any an-danitra. Izany hoe amin'ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra rainy izay naniraka azy. Jesosy manko hiraka izy, hiraka teto amin'izao tontolo izao izy, ka nanatanteraka hatramin'ny farany ny hiraka nampanaovina azy araka ny maha zanak'ondrin'Andriamanitra manaisitra ny fahotana izao tontolo izao azy. Fanontaniana mipetraka ary dia izao: atraizano azo ny olona makatahaka ny fiainako, modely rainy tahaka avy aho, makatahaka avy ny zanako, makatahaka avy ny mpiara-miasa amiko, makatahaka avy ny mpiray fiangonana amiko, ny mpiara-miasa amiko, manao ahoana ny fiainako? Any tsirairay avy no mandiny tenany amin'izany. Fa raha olony finoana marina ianao dia modely rainy tahaka eo amin'ny fiarahamonina. Any amin'ny toeram-piasana ho any, eny marina fa tsy pasteur ianao, kanefa kristianina ianao, olony finoana ianao, mino an' Jesosy ianao, aoka alain'ny olona tahaka ny toetra anao, na amin'ny fahamarinana zany na amin'ny fahamasinana zany, azony olona lay tahaka ve? Any tsirairay ny mandiny tenany amin'izany. Fa eto dia hitantsika Gideona, modely nalainy tahaka satria olony finoana. Fahamarinana fahatelo mahafaly dia izao: fiasana eo an-tanan'Andriamanitra ny olony finoana. Fiasana eo an-tanan'Andriamanitra ny olony finoana. Tsisy mahita ne Andriamanitra? Tsy misy mahita izy. Fa misy olona kosa olony finoana izay ampiasainy hanavitra ny firenena. Gideona io, Gideona io, Gideona mino, Gideona manana toetra halainy tahaka, Gideona matoky an' Jehova. Riavana, mba tianao ve no ampiasain'Andriamanitra? Tianao ve no fiasana eo am-pelantanan'Andriamanitra hanavitra ny firenena, hamonjy ny firenena, hodidinim-pahavalo maro be, ary ny fahavalo loza indrindra dia Satana izay mampiditra hevitra maro be manohitra tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiarahamonina. Atao inona? Hitondrana ny olona ho any amin'ny elo rehefa avy eo, hanompo azy eto ambonin'ny tany ary hitondra azy ho any amin'ny elo raha miala ety. Iza nefa natsoin'Andriamanitra hanavitra ny firenena amin'izany? Isika kristianina io, isika ihany ny fiasana am-pelantanan'Andriamanitra amin'ny fahatokitsika sy ny finoantsika n'Andriamanitra ary ny fanambarantsika ny sitrapon'Andriamanitra ny amin'ny Kristy Jesosy. Fa mazava loatra amintsika kristianina, raha misy fahavalo tsy maintsy ho resena dia ny fahafatesana mandrakizay. Ary zany ny kendren'ny Satana, andevoziny Satana amin'ny hevitry ny devolony olona amin'izao fotoana izao, ary hoetiny any amin'ny elo rehefa avy eo. Zany ny tarigetrany Satana. Iza nefa ny fiasana am-pelantanan'Andriamanitra? Ny kristianina malala tsy misy afa-tsy zaho sy ianao, satria ny famonjena ve ao amin'i Jesosy ihany. Ka ataon'ny olona izay tsy mino an'i Jesosy ahoana no hitondra famonjena? Ataony ahoana no hitondra famonjena? Nefa ny famonjena neka Jesosy anie ny famonjena, Jesosy ny famonjena. Zavatra hitantsika teto, anjomara sy jiro zany mety nanandresy teto. Anjomara ve fitoriana ny hery ny filazantsara, ny jiro ve Jesosy Kristy ilay laza hoe zaho no fahazavana. Raha no entintsika mandresy tsy misy afa-tsy Jesosy Kristy irery. Iza nefa no hanandratra azy? Tsy ny olona tsy kristianina no afaka manandratra azy, tsy ato manohitra an' Jesosy azo atao. Ary noho izany aza mana-tena no fahita Gideona tsy mitondra faniro. Tsy misy Gideona tsy mitondra faniro, tsy misy Gideona tsy mampiasa anjomarana.
ry havana mandala fahaverezana mandrakizay zavatoza miandro ny firenena zany marina fa eo ny fahantrana mampalahelo antsika ary miezaka tsika mba hiady amin'izany fahantrana zany saingy izao ny fahantranany ny fiadiana aminy ve ao amin'ny Kristy misy ny fiadiana rehefa mikatsaka ny fahamarinan'Andriamanitra ianao rehefa manaiky ny Kristy ny olona anankiray dia omen'Andriamanitra miaraka amin'ny Kristy ho azy ihany koa ny zavatra rehetra ilainy izany anie zavatra marina araka ny tenin'Andriamanitra Andriamanitra tsy miaro ny zanany fa nomeno antsika amonjy antsika rehetra izy tsy omeno antsika miaraka aminy maimaim-poana koa ny zavatra rehetra dia hoy angamby ianao hoe ka vita foana amin'izay hoe rehefa manana an Jesosy ve dia azonao koa ve ny zavatra rehetra ry havana tsy zany eny miteny zany fa ny fanahy masina no nampanohitra izany ho an'ny Romanina ary ho antsika koa ka tsao alohan'ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana hoy Jesosy tompo lay fanilo n'izao tontolo zao ka tsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana Jesosy ene io ilay lalana sy fahamarinana ary fiainany rehefa manana ny Kristy ianao men'Andriamanitra anao ny zavatra rehetra izany anie ny fiadiana tsara indrindra ny sabatry ny ampelantanantsika sabatry ny fanahy tenin'Andriamanitra ny anjomara ny feo ny filazantsara ary lay fanilo Jesosy tompo fahazavana zao tontolo zao izany ihany ny fiadiana ho antsika ry kristianina izany ihany ary raha mbola tsy resy lahatra isika kristianina fa veo very any amin'ny elo hamantana any amin'ny elo daholo zay tsy manana an Jesosy tsy ahagaga raha ohatra ka tsy mampazoto antsika nitory ny filazantsara tsy mahagaga fa izao kosa ianao kristianina olony finoana an Jesosy azony tompo ampiasaina ianao mba hamonjy ny firenenao amin'ny fitoriana ny filazantsara fiainana miaraka amin'i Jesosy mazava loatra fa rehefa mandeha amin'ny fahamarinana ianao dia hananatra ny firenena fandehanana amin'ny fahamarinana ary ny fahamarinana farany izay fanitsika ry havany teny hoe Jehova no miady ho an'ny olony finoana Jehova no miady ho an'ny olony finoana ny andininy 2:20 inona kay ny zavatra nitranga nataony Gideona sy ny miaramila ny tsoka trompetra nanangana ny fanilo fa nataony Jehova kosa nampifanaritaka ny miaramila ny Midianina any Jehova tokoa manko ny ady Jehova nampifamely sabatra ny miaramila tao tobon'ny Midianina ry havana tsy amin'ny herintsika ny inona moa izay miaramila kely 300 lahany Gideona eo ny lohan'ireo miaramila tsy hita isa tsy isy dikany ene zany fa saingy izao na raha miaramila 300 monja aza nefa nankatoa ny tenin'Andriamanitra ny fankatoavan'ny tenin'Andriamanitra dia nahatonga an'Andriamanitra hitatsehatra dia izao voalaza eto hoe nampifamelezin'ny Jehova tamin'ny sabatra ny miaramila eran'ny tobo rehetra nampifamelezin'ny Jehova ne tsy hita maso tsy hita maso sao fotsiny zavatra hita hoe mifamely ny miaramila izany baiko azy Jehova tsy hita maso ary zany ry havana ny fifaliana zany ny olona matoky an Jehova zany Jehova ne miady anareo fianareo manginy hoy ny tompo raha apitan'ny Israely tany amin'ny ranomasina mena izy ry havana inona ny zava-dehibe amin'izany rehetrarehetra zany mila olony ny finoana ny firenena olony finoana mankatoa ny tenin'Andriamanitra mankatoa ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny zara fanompoana izay ataony tsy tenin'olombelona no arahina fa raha misy tenin'olombelona manohitra tenin'Andriamanitra dia ny tenin'Andriamanitra ihany no rahana misy tokoa manko havana sarotra hoy sasany hoe sarotra be pasteur amin'ny toerana tahaka ny anay aty eny amin'ny hevitra politika eny tsy tenin'Andriamanitra no rahana any fa hevitra politika eny mety marina zany hevitra politika mandeha amin'ny fahamarinana araka ny tenin'Andriamanitra ve anefa sa tsia sa araka ny filozofian'izao tontolo izao sa politika baikony satana sanatria raha politika baikony satana malahelo aho ilaza aminao fa tsy miaraka aminao amin'izany Andriamanitra tsia fa raha politika baikony tenin'Andriamanitra izany ihany anie ny tena antoka ao anao hoe ary oko tsarovantsika rehetra na izy sika na iza na toeraninona misy antsika
fa efa nampondramina ihany ny fahefana ampelantanantsika ary ho avy ny andro hanontany antsika ilay nampindrana izany fahefana izany. Nahoana raha nomeko fahefana ianao tsy niteniko na raha ianao fa niteniny izao tontolo izao? Nahoana no nibaiko ny volany na rahanao na dia nangalatra azy ianao fa tsy niteniko aza mangalatra? Engany ry havana, engany isika kristianina averiko ndray, isika kristianina averiko mandrakariva fa isika kristianina, isika nieka fiasany ampelantan'Andriamanitra satria olony finoana isika rehetra dia samy miakatoa ny tenin'Andriamanitra mba ho voninahitran'Andriamanitra ny fisian'ny kristianina modely ilay tahaka eo amin'ny fiarahamonina, satria olony finoana izy na amin'ny ambaratonga-pahefana aizany misy azy na ambaratonga-pahefana aiza ary naiza fiarahamonina misy azy. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra fa ho antsika rehetra kosa ny hery hoentintsika miaina amin'ny finoana hivavaka isika. Misaotra anao izay Tompo noho ny famoramponao, misaotra noho ny fampianarana modely tsara hitanay tato amin'ny Gideona. Ampio zahay mba ho tena olony finoana hankatoa ny teninao ho mpandresy, satria ianao Jehova no miady ho anay. Misaotra Tompo, voninahitra ny ho anao. Amen.